androany fihaonana ohatran'ny isa-taona saitra sy ny mpiara-miasa partenaire rehetra dia anisan'izany Optimata. Efa amin'izao fotoan'izao moa zany efa manana ny logiciel daholo ny société rehetra fa toy ny comptabilité, gestion commerciale, ny paye dia produit vaovao zany no miprésentena androany Optimata indrindrandrindra dia miresaka fifandraisana amin'ny mpanjifa izay hoe relation client zany na CRM. BDB ny orinasa tsy mampiasa izy io nefa izy io no anisan'ny tena mitondra mpanjifa, mitondra varotra ho an'ny orinasa zany dia izay no antony nanasivana azy satria amin'io no ahafahan'ny tompony andraikitry ny commercial ohatra manaraka ny asan'ny ekipany, manaraka ny varotra, manaraka ny fifandraisany amin'ny client dia indrindrindrindra koa zany ny service après vente, suivi sy ny ohatran'ny hoe capitalisation izay ngambany afaka itenenany azy. Izay zany no androany aloha tombony zany dia na vao androany ary zany le lancement Optimata efa nivarotra CRM io produit io zany hoe manana traikefa kokoa zany zay ngamba raha zay no raha oharina amin'ny client-nay sasany dia efa mampiasa ny izy koa zay en interne mitondra vola-tsoa be be ho an'ny orinasa, miasa tsotsotra kokoa miasa, ny fifandraisana aingana kokoa dia mahafinaritra le fiara-miasa, tsisy mifampiandriandry, tsisy mifampikisikiziky raha tonga dia professionnel tsara daholo. Tsy mitady fitaovana matanjaka avao koa ny CRM mifanohatra amin'izay ary satria izy efa internet zany no ampiasaina aminazy, izany hoe na ampiasana ianao na tsy ampiasana dia afaka mampiasa anazy foana. Dia navigateur web moa zany no tadiavina na hoe Microsoft na Apple na Android zany afaka ampiasaina aminazy daholo. Ny connexion moa zany na connexion na téléphone tsotra dia efa afaka mahazo information, anarana client, adresse sy ny atelier zany CRM no nisy nizara anankiroa dia mazava ho azy moa zany fa ny produit ampiasaina andavanandro hoe Sage i7 izay ao daholo zany resaka comptabilité, gestion commerciale, paye, resaka trésorerie. Dia ny fanampin'izay moa zany ny vokatra vokarin'ny Optimata mitokana ankoatran'ny avy any amin'ny Sage dia ny resaka hoe traçabilité. Io zany mahalalana hoe anatina logiciel iray iza ny nanao zavatra anankiray, ovina izy nanao an'ilay izy, inona ny antony nanaovana an'ilay izy, izay zany. Dia ankoatran'izay moa zany nisy ny resaka hoe suivi ana stock, développement ny Optimata mitokana koa moa zany izay zavatra izay. Fa tamin'ny herintaona moa zany zay fa nanao resaka traçabilité ihany fa tamin'ity dia resaka paye zany no tena natao.